tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Vonjeo izay ry Tompo Andriamanitray, ka angony avy amin'ireo hafa firenena, mba hiderany agnaranao masigny sy faly amin'ny fideragnanao. Magnano mbala tsaratsika jiaby olo araiky magnaraka tsy tafaka an'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Tonga amin'ity fandaharagna iarahagna amin'ny Monseigneur famelabelaragna ny soratra masigny tenin'Andriamanitra zay roso ho antsika amin'ity alahady faha-4 tsotra mandavantaogno, alahady fandalignam-pinoagna amin'ny taogno ity. Amezan'ny eglizy loha hevitry atsika amin'izay ry hava malala dia ny hoe masoandro be lohataogno ny fitiavan'Andriamanitra ka tsy mifidy olon-kosoavy. Oregnitsika amin'ireo tenin'Andriamanitra telo aroson'ny eglizy amintsika ny famelabelaragna io loha hevitry io arahiny fampianaran'ny archevêque ray amandrenitsika Monseigneur Marc Benjamin izegny. Tamin'ny andron'ny Josiasa dia tonga tamiko ny tenin'ny Tompo nanao hoe, efa fantatro talohan'ny namoronana anao tao am-boka ianao, ary raha tsy mbola naloaka ny kibondreninao ianao dia efa noamariniko no tendreko mpaminagny ho an'ny firenena. Misikina ianao mitsangana ary lazao aminy izay rehetra notiako anao. Aza mangovotra eo anatrehany, fandrao ataoko mangovotra eo anatrehany ianao. Indro ao anio manao anao tanagna manda, androvy ary manda varagny eo agnatrehan'ny tany rehetra, eo agnatrehan'ny mpanjakan'ny Joda sy ny mpifehy eo aminy, eo agnatrehan'ny mpisorony, eo agnatrehan'ny vahoakany. Hiady aminao izy ireo, nefa tsy ahefa na inona aminao, satria mombanao aho, amonjy anao aho. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorina ny Andriamanitra. Christ, I
Vakteny masina faharoa taratasy voalohany masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina havana, ny fanomezana ambony indrindra no irio mafy, dia izao lalana tsara indrindra atoroko anareo zao. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho, nefa tsy manana ny fitiavana, dia tonga varahina maneno sy kipantsina mikarantsana fotsiny aho. Na dia nahazo fanomezana aminany aza aho, ka malala ny zava-miafina rehetra, sy manana ny fahalalana rehetra, ary manana ny finoana rehetra, hatramin'ny mahafindra tenibohitra aza, raha tsy manana ny fitiavana, dia tsinotsinona aho. Na dia zareko any mahantra aza ny fananako rehetra, ka tolotro odorana mba amin'ny tenako, raha tsy manana ny fitiavana aho, dia tsy mahasoa akory izany rehetra izany. Ny fitiavana dia sady maharom-po no malemy fanahy. Ny fitiavana dia tsy mialina, tsy manaonao foana, tsy meboebo, tsy manao tsy mendrika, tsy mitady ny hoazy, tsy mora tezitra, tsy manao andolo-po, tsy mifaly noho ny tsy marina ataon'ny olona, fa mifaly noho ny famarinany. Manalatsiny ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, mandefitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana dia tsy anapataperana, fa raha ny faminanena kosa dia izy farany. Ny fitenenana fiteny tsy fantatra dia hitsatra, ary ny fahalalana dia hiato. Satria tapany ny fahalalantsika, tapany koa ny faminanentsika, ka rehefa tonga ny feno dia foana ny tapany. Fony mbola zaza aho dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho ny lehilahy aho dia nialako ny fanahin-jaza. Ankehitriny mizaha ao amin'ny fitaratra isika, ka tsy mahita mazava, fa rahatr'izay ifanatrika ankehitriny, tapany no fantatro, fa rahatr'izay alala tsara toy ny nahafantaranahy aho. Ary ankehitriny ireto telo ireto no mitoetra: ny finoana,
ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny Masindaly Lioka ao amin'ny toko faha-4. Tamin'izay andra zegny no nivita ny vaky teny nataon'i Jesosy tao amin'ny bokin'izay mpaminagny, dia nifantoko tagny aminy avokoa ny mason'olona rehetra tao amin'ny sinagoga, ka dia rafitra ny teny taminy indray Jesosy nanao hoe, androany no efa tanteraka ao amin'ny sofinareo zany soratra izany. Ary nankalaza azy izy rehetra, sady talanjona no ny teny pasoavany naloky ny vavany, ka hoy izy ireo, tsy zanaky Josefa va ity? Ary hoy kosa i Jesosy taminy, marigny raha tsy ataonareo amiko ilay oabolagna hoe, Dokotera, sitrana alohan'ny tegnanao, ny zava-mahagaga regny nataonao tany Kafarnaoma, mba ataovy eto amin'ny tany nabe anao koa. Dia nitohiziny hoe, lazaiko marigny aminareo, fa tsy misy mpaminaigny ajegny amin'ny tany nabe azy. Ary lazaiko marigny aminareo koa, fa maro ny mpitondra tena tamin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia, raha ny antona 3 taogno sy enim-bolagna ny oragna, ka voan'ny mosary mafy ny tany rehetra. Nefa tamin'izy ireo tsy nisy nagnirahagna ny Eli, na dia nankiray aza fa tamin'ilay vehivavy mpitondra teny tany Serepta agny amin'ny tany Sodona ihany. Ary be koa ny boka tao amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elizea mpaminagny, nefa tsy nisy sitragna na iray aza fa inamana Sirianina ihany. Dia tezitra mafy izay rehetra tao amin'ny sinagoga raha nandre izany, ka tafatsangana nandroaka azy hiala ao an-tanàgna, sady nitondra azy tagny an-tampon'ny tendrombohitra iorenan'ny tanagnany mba azerany agnantevagna, fa namaky teo afovoan'izy ireo izy dia lasa. Masina ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Kristianina havana tena ao anatin'ny fivelomana ny mandavataona tokoa isika izao amin'izay fandaliana-pinoana zay katolika aho, ka alaliniko izay inoako, ary sy hoe alalinina ikombona ao anaty ihany, fa tahaka an Jesosy tao tempoly ato amiko ny fanahin'ny Tompo irainao itoro vaovao mahafaly. Izay no namaranasika ny fandaliana-pinoana tamin'ny alahady lasa teo, alahady mandavataona fahatelo, dia amin'izao ary miditra lalindalina koa isika ary mianso asika Andriamanitra mba ampiombona ny olona rehetra, satria Andriamanitra araky ny lohevitra alalintsika amin'izao alahady fa-4 mandavataona izao, masoandro be lohataona ny fitiavan'Andriamanitra ka tsy mifidy olona kosoavina, zany hoe mianso asika olo raika ao amin'ny Andriamanitra, sy mikombona tokoa iaho ny finoana alalintsika, fa araky ny lazaisika katolika aho, ka zaraiko izay inoako, katolika aho, ankalazaiko izay inoako.
fanoako ka izay indrindra ry kristianina ava malala mianso olona tokoa Andriamanitra, mianso olona izoro ho vavolombelona ary anambara amin'ny manodidina an'izay fitiavan'Andriamanitra izay lazainy masin-dahapoly amin'ny vakiteny voalohany fa io fitiavana io no lehibe satria inona ny antony satria raha nahary asika Andriamanitra nahary asika hitovy endrika aminy ka Andriamanitra dia fitiavana ka ny endrika voalohany hita hafa sika an'Andriamanitra dia fitiavana ary zay io averiberiny soratra masina fandrindra masin-dazo aminy raha mity isika dia eo anivosika tokoa Andriamanitra matoa mikorontana ny fiainansika matoa sy zarizary ny fiainansika matetika dia satria sy eo anivon'ny fiainansika izay endrika Andriamanitra izay zany hoe ny fitiavana ka amin'izao araky ny endritsika amin'ny vakiteny voalohany i Jeremia dia nasoin'Andriamanitra izy anambara amin'ny mpiarabelona aminy tendreko ho mpaminany ho an'ny firenena ianao inona moa natao hoe mpaminany averimberisika matetika zay marina ny ao an-tsaitsika rehefa miresaka an'izay hoe mpaminany zay dia ny mahalala ny hoavy no antsensika sy izay anefa ny fototra fa ny fototra voalohany mampaminany dia mahalala ny sitrak'Andriamanitra ary izy mizara an'izay sitrak'Andriamanitra zay eo amin'ny mpiarabelona ary dia izay i Jeremia eto ny rain'Andriamanitra izy anambara ny sitrak'Andriamanitra amin'ny vahoakany ary dia izay ihany koa i Jesoa ao amin'ny evanjely ary dia teny teo amin'ny olona i Jesoa ka gaga reo nahita azy ary velom-panontaniana hoe iza moa io sy zanaky Josefa ve io sy eto amintsika ve ny rahalahany sy eto amintsika ve ny anabaviny ary izay indrindra no fampianarana voalohany amin'ny sika irain'Andriamanitra amin'izay hoe mampivondrona ny vahoakan'izay ny mampiomina ny vahoakan'izay dia aza gaga isika fa misy ireo manodidina sika ary indrisy aza ireo akaiky sika indrindra no manarasy ary manatsaso fa iza ndray momba mianakendry satria isika mizoro manambara ny sitrak'Andriamanitra ary ny sitrak'Andriamanitra dia mifototra amin'ny zavatra anankitelo lazainy masin-dahapoly amin'ny vakiteny voalohany dia voalohany ny fitiavana satria endrik'Andriamanitra isika zany hoe mampianatra sika hifankatia inona moa ny dikan'izay hifankatia zay anasoa ny hafa afoy ho an'ny hafa ary io no ahafahana manorina fiainana vaovao ary zay no maha génération mpanorina sika satria mifanasoa manasoa ary mafoy ho an'ny hafa ary ny hafa io dia fantatra sika amin'ny fanorenana ataosika amin'ny tontolo iainasika zay efa potika dia sy maintsy mafoy fotoana isika amin'ny fikarakarana n'io tontolo iainan'io mikolokolo azy mba miaro azy atao zay analavitra azy amin'ny motro zay manapotika ireny afo ireny kapahala ireny fantatra sika fa raha mikapahala sika dia mamono aina satria sy misy ny rano ary dia fahita sika ny vokatran'izany ary izay no mahatonga an'ireny zerikanina mavo izay milahatra ireny satria sisony rano ka izay indrindra ary ny fampanjakana ny fitiavana fahafoizana dia fiarovana ny ala ihany koa mba sipotika ary raha mialo ny ala isika dia miaro ny aina izay no mahatonga mamelombelona matetika hoe izay mandory tanety sy hoe manimba tandrazana fa mamono aina mamono taranaka ho isika izay ihany koa noho izay fitiavana fahafoizana izay noho isika mitady soa ny hafa dia
mitazy ihany koa mikolokolo ny tontolo piainasika. Ary zay ny ambarany masindapoly dia ny fahamarinana vokatry nyzay mahampaminany asika mizara ny sitraka Andriamanitra izay dia mizoro amin'ny fahamarinana isika. Io vokatry ny fitiavana ihany koa nefa zay, ary ny marina no avasika mampizoro fiarahamonina vaovao anjakan'ny rariny sy ny hisiny. Ary dia izay le tontolo piainana lazay isika ary ao anatin'ny fihavanana. Ny fihavanana dia mifototra amin'ny fahamarinana sy ny fifampitokisana, ary sy isy ny fifampitokisana raha sy ao ny marina. Ny fahatelo ampianarin'ny masinday Paoly amin'isika dia ny fanantenana vokatry ny finoana, izay le tontolo mpinoana izay kolokolosika ny fifandraisana amin'Andriamanitra ka feno fanantenana sika, satria mampianatra sika iombona aminy i Jesosy. Olo raika amin'Andriamanitra isika, ka raha olo raika amin'Andriamanitra dia feno fanantenana. Ary dia izay ilay fiadanana ampianarin'i Jesosy asika, sy ilay fiadanana omen'izao tontolo izao. Inona moa ny fiadanana omen'izao tontolo izao? Le fandriampahalemana vokatry ny etraketraka, vokatry ny fanjakazakana. Fa ny tontolo mpinoana mampianatra sika ilay fiadanana izay ambaran'i Jesosy, nandresy ny rasy, nandresy ny fahafatesana, ka noho izany feno fanantenana isika. Izay no fotom-pampianarana tiany Eglizy ary aroso amintsika amin'izao alahady faefatra mandavataona izao. Ansoina isika ho mpaminany tahaka ny Jeremia, mpaminany ampivondrona ny vahoaka araky ny lazaisika teo. Ansoina isika ho mpaminany ho an'ny firenena, na dia mety sarotra azy zany ho isika. Ary io ny fampianarana faharoa, na i Jesosy aza rehefa nizoro nanambara ny sitrak'Andriamanitra dia nisy nanenzika, ary dia aza gaga ary sika amin'izay fiainasika ny finoana, satria katolika aho isika iainako izay inoako. Ka rehefa miaina n'izay finoana izay mpaminany isika, vavolombelona isika, manambara ny mahazanak'Andriamanitra sika eo, dia aza gaga raha misy manatsaso, misy manarasy tahaka an' Jesosy matoky anefa sika, satria entanym-pinoana isika. Ka noho isika entanym-pinoana izay dia araky ny lazain'ny masindapoly isika amin'ny vaky faharoa dia entan'ilay fitiavana, satria noharian'Andriamanitra hitovy endrika amin'isika, ka manambara ny endrik'Andriamanitra amin'ny mpiarabelona. Ka ny fitiavana dia ambara sika amin'ny ataosika rehetrarehetra, satria ny fitiavana dia fahafoizana mitarika sika anompo ary anao soan'ny hafa. Ary izay no entisika mampizoro ny generation mpanorina atsika, lay fanorenana tontolo iainana ho isika, ka iarovasika ny zavaboary, fanorenana ny tontolo mpinoana, ny tontolo piainana ho isika ao anatin'ny fahamarinana, ary ny tontolo mpinoana ao anatin'ny fanantenana. Ry Jesosy Tompo teo anivony mpiarabelona aminao ianao dia maro ny olona izay sy nahasapa ary sy nahafantatra fa ianao tokoa no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Amin'izao izahay maniry ho generation mpanorina izao, ary ahatonga anay ho mpanorina Eglizy tranon'Andriamanitra, ary ahatonga anay ho Eglizy olona velona. Dia enganie arotsaka ao aminay ny fahasoavanao sy ny fanainao masina, ahafanay mandresy ireny toetra zay mahatonga anay ho mpandrava, ho mpanakorotana, ireny fialonana, ireny fitiavatena, ireny avonavina ireny, ho risenay ireny, ka mba ho zary zanak'Andriamanitra tokoa neny fiainanay. Ho Kristy mpiarabelona izay, ho mpaminany mizara fahamarinana, mizara fanantenana, mizara fitiavana eo amin'ny manodidina anay. Dia arak'ilay lohevitra androany ane ho fianakaviana ray ao aminao izahay, olo raika ao aminao tokoa ny izahay, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina.
amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le moins visible, à toi Dieu seul.